Mafisina ny fiaraha-miasa eo amin'ny gendarmerie malagasy frantsay ao La Réunion io no tapaka nandritra ny fanatrehan'ny commandant ny gendarmerie malagasy ny fetin'ny Saint-Geneviève ny 20 sy 21 novembre lasa teo. Nahazo fanasana avy amin'ny commandant gendarmerie nationale français eo La Réunion ny commandant gendarmerie pirenena malagasy ny général Rakoto François Rodin nanatrika amin'ny fankalazana ny fetin'ny Sainte-Geneviève izay mpiainy gendarmerie français ny 20 sy 21 novembre teo. Ankoatra izay dia noararotina ny fotoana nanamafisana ny fiara-miasa ao amin'ny gendarmerie Rotonta izay efa nisy hatramin'izay ka voaresaka amin'ny fanampiana ara-pitaovana sy ara-piofanana momba ny fitandrona ny filaminam-bahoaka sy ny fahandriam-pahalemana. Voaresaka manokana ny fampitaovana ny sekolin'ny gendarmerie pirenena, ny resaka police judiciaire sy ny maro hafa koa. Amin'io voalohan'ny taona 2024 ny taona amin'ny volana février dia vao tonga teo zany le commandant de la gendarmerie française au La Réunion zany mifanosina an'izay coopération régionale zay fiaraha-miasa zay hitsidika teo zany izy dia hitsidika ny gendarmerie sy ny toerana zay tiany fantatra mahakasikasika ny gendarmerie zany sady mba tia mantatra ny Madagasikara koa zany izy mbola tsy tatia dia amin'izay fotoana zay zany tokona mifaritana tsara ireo fiara-miasa indray atolotra anjareo ny gendarmerie malagasy tany zany zay efa niresaka naharitra izy mikasika an'izy io dia eto zany no mahafaritana tsara zany izy. Anisany zany dia zavatra mbola tsy natao hatramin'izay dia mikasika ny lutte contre la piraterie de l'air zany hoe ireo atao hoe mpamidinkodina fiaramanidina zay pisy any ivelany izy io ka tafiresaka zay dia samy resy lahatra atao hoe tsy eto Madagasikara dia mity hitrangana zany ihany koa dia ilaina zany ny fiofanana mikasika amin'izay ho an'ny gendarmerie malagasy eto ka zay ihany no niresahana fa eo koa mikasika fitaovana ny fiofanana samihafa. Fantatra arak'izany fa ho avy eto amintsika hijery fotony ny olan'ny gendarmerie pirenena malagasy ny commandant ny gendarmerie pirenena frantsay au La Réunion amin'ny fiandohan'ny taona ho avy io. Tonga ny tsenan'ny commandant ny gendarmerie pirenena teny Ivato ireo manamboninaitra général sy manamboninaitra ambony mpiara-miasa amin'ny akaiky.